Lycée privé Armandine tsara mandroso ambony misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal AD. Misy ihany koa ny seconde spéciale ary ny tolotra manokana ho an'ny classe 6e sy 5e. Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bactei efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD. Ny fidirana dia ny 12 ny volana novambra izao. Nahiditra amponja vonjimaika leranga efapolo taona natratrara na rongony teny amin'ny jirama amboboka. Mbola mitoetra ny fikarohana an'ny Toussaint sy Tovy Tafitasoa ireo voafonja nandositra tamin'ny fonjabe ny Marifoto Mahajanga ny 25 volana Oktobra lasa teo. Tamin'ny lapantanana ny Mahajanga no nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny retin-tsaina. Taken'ny tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny ananan'ireo bus scolaire taratasy ara-dalàna ahafahany manao ny asany. Andro ny talata 17 volana novambra taona 2024 manolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny radio telenaka amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao no iarahana amintsika rehetra koa asainam-panajana atsika rehetra araka izany mba anjoetra amin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-bavao atsika raha toka eo ampisakafoanana ianao amin'izao ora izao dia miraharainao zao tomana ny ekipa rehetra eto amin'ny radio telenakay. Anomboantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity dia ny fanomezana ny voka-pifidianana avy eo amin'ny vony seny na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Anio 17 volana novambra tamin'ny 1 ora atoandro teo no nazoana ny vokatra farany avy any vony seny amin'ireo birao-pifidianana miisa 13963 na 327 sy rahetsy no nazombokatra amin'ireo birao-pifidianana rehetra miisa 24852 na 25,740 sy roaly izay manome ny salanisa 450 faingo 80 isanjato na 56,18%. Ny larana voalohany hatreto dia ny kandida larana 17 Rajoelina Andrinirina nazo ny vato miisa 1,101,544 na 470 sy 500 sy arivo sy ray alina sy ray hetsy izay mamoaka ny sy ray tapitrisa azafady izay mamoaka ny salanisa 7,30 faingo aotsa enina isanjato na 39,06%. Manaraka azy ny kandida larana 520 Marka Ravalomanana nazo ny vato miisa 1,30,050 na 50 sy 3 alina sy ray tapitrisa izay mamoaka ny salanisa 430 faingo 3,50 isanjato na 36,53%. Ny fahatelo ny kandida larana 20 Rajaonarimampianina Hery nazo ny vato 219,491 na 1,700 sy verivo sy ray alina sy roetsy izay mamoaka ny salanisa 7,70 isanjato na 7,78%. Ary ny faefatra ny kandida Mayol André Christian Dieudonné nazo ny vato 37,506 na 4,907 sy 7,3 alina izay mamoaka ny salanisa 2,30 isanjato na 1,33%. Izay ny vokatra vonjimaika tsy ofisialy avy any vony seny na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana izay voaray tamin'ny 1 ora atoandro teo ampita amintsika eto ihany moa ny vokatra izay voaray avy any vony seny izay.
Izay ny amin'iny fa nozatsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia vaovao avy any anivo ny fonja ny marofoto eto Mahajanga. Araka nampahafantarina antsika herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny voafonja telo tafatsoaka tamin'ny vonja be ny Mahajanga tamin'ny 15 ny volana Oktobra lasa teo iny. Ny iray tamin'izy ireo efa tratra tamin'ny andro ihany, ankehitriny kosa dia mbola mitohy ny fikarohana ireo roa izay mbola tsy tratra amin'izao fotoana izao. Tatitra ny fanadihadiana Judith Rakotovao. Mbola mitohy ny fikarohana any Toussaint sy Tovo Tafitasoa ireo voafonja tafandositra tao amin'ny fonjabeny marofoto eto Mahajanga ny 15 Oktobra atoandro. Ilaina ny fiara-miasa ny olom-pirenena sy ny sehatra samihafa amin'ny fanomezana vaovao momba ny toerana misy azy ireo, ahafahana mamerina azy ireo indray ao amin'ny fonjany marofoto, toerana tokony isy azy ireo mba hialana amin'ny trangan'ny tsy fandriam-pahalemana mety iseho eny anivo ny fiarahamonina eny. Mbola eo am-pikarohana regny voafonja regny zahay amin'izao. Tsy mandry andro aman'alina zahay mikatsaky lo ranom-baovao mba ahitana regny voafonja izay afaka nandotra ny fonjabeny marofoto regny, ary izay koa no iangaviantsika no angatahana hitanana ao aminareo izay manana loharanom-baovao mikasika regny voafonja regny mba omenay vaovao hoe ary ny toerana misy azy na ary ny toerana misy azy mba ahafahanay misambotra azy regny mba tsy hivezivezy agnivon'ny fiarahamonina agny satria voafonja mbola tsy natao hivoaka na hivezivezy ananivon'ny fiarahamonina izy regny. Natonga tsy misy fampitam-baovao hatramin'izay tsy hoe zay tsy tampita vaovao na hoe salamizao fa hoe mba mila discret koa zany ny fitadiavana le olombelona satria fantatra hoe olombelona manko nitadiavana fa tsy tady zavatra hafa ka na zay na tsy zay ara tsy maintsy manaraka ihany koa reo na misy olona koa ampanaraindreo vaovao hoe mba eno hoe mbola mahoraka ve igny fitadiavana anay sa efa tsy mahoraka dia lasa misoko mangina ihany zany zay mitady andreo. Tsy mbola nisy voatsara ny raharaha ny tazomana amponja vonjimaiky any Toussaint sy Tovo Tafitasoa voafonja nandositra ireto. Tamin'ny 12 Janoary 2024 no nampidirina amponja vonjimaiky i Tovo Tafitasoa izay voaroiroy tamin'ny fikasana amon'olona. Tamin'ny 12 Jona 2024 kosa no nampidirana amponja vonjimaiky any Toussaint izay voaroiroy ho nangalatra sy nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika. Mitohy araka izany ny fikarohana azy ireo. Mitohy araka izany fikarohana ireo voafonja roa lahy izay mbola tsy hita nandositra ny fonja ny 15 ny volana Oktobra lasa teo iny. Fa lafim-baovao hafa kosa indray nadoboka amponja vonjimaika ilay rangahy 70 taona natratrarana rongony teny amin'ny Jirama Ambomboka omaly araka ny nanarantsika azy teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Tatitra ny fanampanazavana Sitraka Rarinjatovo. Nampidirina amponja vonjimaika ilay ray mpianakaviana 70 taona rehefa noentina tao amin'ny fampanoavana omaly alatsinainy 12 ny volana Novambra taona 2024 izay natratrarana rongony 20 fonosana teny amin'ny Jirama Ambomboka ny sabotsy 10 ny volana Novambra lasa teo. Fantatra fa teo ampivarotana ireo zavady mahatomela ireo izy no tratra ny velam-pandrika mitandro filaminany avy ao amin'ny Gendarmerie teny amin'ny brigady aéroport Amborovy. Nandritra ny fanadihadiana natao azy no nahafantarana fa raisiny 500 ariary ny afinosana iray ka amidiny 10 ariary ary ny aiky ny eloko avitany izy nanoloana ny mitandro filaminany. Avy ao amin'ny fokontany tsara ranonosikely kosa ity ray mpianakaviana ity no mipetraka. Mbola izy ihany aloha izao tratra izao fa mbola eo pikarohana ireo namany sy ny mpamatsy azy ireo any mitandro filaminana amin'izao fotoana izao izay tsy nambara mihitsy nandritra ny fanadihadiana natao azy teo anivony mitandro ny filaminana. Izay makasika an'iny fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray fantatra ary hita fa misy ireo bus scolaire miasa eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manao asa fitaterana ny reny mpianatra ireny. Nanambara nefa ny tompon'andraikitra fa tokony ary tsy maintsy anana ny taratasy ara-dalàna tahaka ny fitaovam-pitaterana rehetra ireny bus scolaire miasa eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ireny izay vao afaka manao ny asany ara-dalàna izy ireo. Fanampanazavana atao anatin' ity fanadihadiana manaraka ity. Tokony anana taratasy ara-dalàna toy ny fiara fitateram-bahoaka rehetra ireo bus scolaire na ny fiara be mpitondra mpianatra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.
tamin'ny tompianarana lasa teo iny efa nisy ny fanentanana sy ny fiantsona nataony tompona andraikitra misana ny fifamovizana avy anivo ny komina ambony vohitra mahajanga ho an'ireo fiara rehetra mpitatitra mpianatra mba samy ianao ny taratasy ara-dalàna ahafahany manao ny asany izay ho anareo ray aman-dreny alohany mifanaraka amin'ireny bisikôlera reny dia anontaniwa ny bisikôlera hoe feno ve manana taratasy fa zondalana ve feno ve fepetra mahafitaterana mampianatra anazy fa eto dia miala tsiny fa mety hanagetra amin'izay zay ny bisikôlera ka sao hoe ifanometsy indray tsika hoe fa maninona ny zanaka na tsisy bisy nanatitra anazy efa nifanaraka tsara olo dehibe nifanaraka teto amin'ny broko teto hoe aleo zay tompoka amin'ny mois de novembre no manao anazy dia nekena satria efa ao ny zaza efa entoleo ao mba fitsonjovana ny ray aman-dreny mba tsy hiasa saina amin'ireny zaza ireny hoe misy fiara maka ny zanaka aya dia nandefitra zay fa amin'izao fotoana zao kosa rehefa tsy hanao izy efa tsy hanao akita ka eto dia miala tsiny fa tena na dia mandeha mpianatra aza le bisikôlera dia hosamborina eka eto dia mbola sasatra manome fem-potoana foy ho antsika ray aman-dreny tsy revony bisikôlera zay hoentiny mandeha reny zanaka antsika reny hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna fa tsy fanometsiny eto tsika fa tsy maintsy andraindraikitra izay satria zavatra saropady zay zaza hoentina nefa ny fiara mandeha ny zaza zanaka antsika tsy ara-dalàna tsy mahafeny fepetra mahafitateram-bahoaka anazy miantso ny rehetra ihany koa ny tompon'andraikitra mba samy hitandrina ary anara-dalàna eo amin'ny tontolo ny fifamovizana mba hialana amin'ny loza zay mety iseho tampoka manararoatra ihany eo efa hitantsika fa miditra ny mpianatra ho antsika zy na mandeha reny fiara pitaterana na moto zany na bisikileta zany na sarety zany na bisy zany na inany ny fitaterana rehetra zay mahakasiky ny arabe dia miangavy antsika re tompoka mba andeha moramora anaja ny lalàna mifeny fifamovoizana ary eto dia miantso ny tompona andraikitra mpitandro ny filaminana rehetra tsy ny fiara hoe mpitatitra mpitatitra vahoaka ihany fa na ny fiara rehetrarehetra dia mahakasiky ny arabe ka tsy mahafeno fepetra na mandika lalàna amin'ny fifamovoizana dia tokony andray fepetra isika satria hita tokoa fa misy dia tena mirimorimo na moto zany na ny fiara 4x4 zay ho an'ny tsotra dia tena tsy manaja lalàna ka eto dia miantso antsika rehetrarehetra mba andraindraikitra zay ho tandrifantsika satria raha sanatry mivava tonga ny loza zay vo andraindraikitra atsika dia samby ho tsarainy tantara eto ka miangavy antsika rehetrarehetra mba samby andray tandrify azy amin'ny resaka fifamovoizana samy tompon'andraikitra avokoa na ny mpandeha tongotra na ny mpitatitra mba hialana amin'ny loza zay mety iseho izay ny amin'iny fa niozantsika ny fotoana amin'ny tian'io ty dia eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana anio fa 13 sy rampitso 17 ny volana novambra no ankalazana ny anjo maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina ny maraina teo araka izany dia nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana tao amin'ny lampantanàna ny mahajanga itoy ny tolakandro zao ny fotoana rehetra ary rampitso dia ao amin'ny foibeparitry ny fahasalamam-bahoaka etoboeny no hoentina anuzana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina izay fanampanazavana ny tanora sy ny fahasalamana ara-tsainy ao anatin'ny fandrosoana ino aloha hevitra noraisina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina raha ny fanadidina nataon'ny mpitsabo antsasaka ny olona dia efa nandalo amin'izany fikorotanan-tsaina zany avokoa nandritra ny fiainany teto ambony tany fantatra ihany koa fa ireo tanora no tena maro voakasika ny fikorotanan-tsaina manoloana ny fikitiany zava-madomelona sy ny fandraisana ny zava-pisotro mahamamo misy ny atao hoe fikorotanan-tsaina dia misy ny atao hoe areti-tsaina ny fikorotanan-tsaina dia ireo toetoetra zany izay mivoaka tazana zany ka hita hoe tsy tafiditra ao anatin'ny norma moa zany fitenitsika anazy ireo tsy voatery ho aretina izy ireo rehefa miseho
mena ohatra zao a resaka hoe ohatra kely tsika rehefa tsy mahita torytsika ohatra dia efa misy mikorotana zany ao anatytsika ao ny tsy fahitany tory a dia anisan'ny tafiditra anatin'ny fikorontanantsaina kanefa rehefa zany izy io a misy zavatra hafa miaraka aminy a ary tena manakorotana fiainan'ny olona amin'ny akapobeany a dia izay no atao hoe a efa tafiditra ao anatin'ny aretiny izay zany a ny hoe fikorontanantsaina ary zay koa no mahasamihafa aminy a amin'ny hoe areti-tsaina ny areti-tsaina zany a dia toetra anankiray zany hoe aretina mihitsy zany a tafiditra ao anatiny atao hoe psychiatrie na ny hoe ny siansa ny amin'ny saina zany dia fitambarana fiseho maromaro zany a no manome an'ilay atao hoe areti-tsaina ary ny areti-tsaina dia manakorotana zany fiainan'ny olona anankiray zany hoe hafa le zavatra hoe mandalo kely fa ny areti-tsaina zany dia fitambarana zavatra maromaro ary izy io dia mila fanarahana sy fitsaboana mihitsy zany ny olona natao hoe marary saina zany. Inona ny afantarana fa manana areti-tsaina ny olona iray? Ny afantarana hoe marary saina ny olona anankiray a misy karazana be dia be moa zany areti-tsaina e. Tsika mantsy ohatran'ny zatra be mahita hoe rehefa hoe marary saina le olona dia le olona le manary lamba eny an-dalana ireny. Ireny ataontsika hoe marary saina fa misy be dia be ny areti-tsaina. Le fahakitrana ara-tsaina resantsika teo zao dia karazana areti-tsaina izy io izay mahatonga an'ilay olona tsy afaka lasa hoe apatika zany hoe tsy mahetsika vizana lava tsy mahavita ninina tsony malahelo lava na dépression moa zany fahakitrana ara-tsaina dia zao karazana areti-tsaina ireny. Misy karazana le izy iteny hoe ahoana afantarana hoe marary saina le olona iny angambany be lasa lesona lava be raha ho tenentsika eto daholo ny karazana areti-tsaina fa any amin'ny tompo-pahasalamana ny dokotera angamba tena mahafantatra hoe efa marary saina ty olo ty na mbola mikorotana ara-tsaina fotsiny. Tao amin'ny lapantanàna ny Mahajanga no nankalazana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina ka isika teto amin'ny renivohitry ny faritry Boeny no nandray ny fankalazana nasionaly. Anio 17 ny volana novambra itoy ny tolakandro zao ao amin'ny complexe sportif amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahanteny. Raha mpitso 14 ny volana novambra ho isy ny fizany sy ny fitiliana atao ao amin'ny foibe paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Izay ny amin'iny fa manaraka an'izay ihany koa ho antsika eto tapin-tanàna ny Mahajanga dia eny amin'ny hôpitaly be ny Androva no misy ny fanarahana ny fitsaboana ho an'ireo manana fikorotanana ara-tsaina na manana an'izay areti-tsaina izay. Ankoatr'izay dia misy ny ezaka ho ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Atsoatsy ametrahana ny mpitsabo misana ny areti-tsaina sy ny fikorotanana ara-tsaina ireny eny anivon'ny hôpitaly CSB eny amin'ny fokotany rehetra izay misy antsika eny. Mitondra ny fanampazavana mikasika an'izay sitraka Raron-Jatovo. Afaka volana maromaro dia sokatra manerana ireo CSB de rehetra eto tapin-tanàna ny Mahajanga ny sampam-pitsaboana iray mandray an-tanana ireo tratra ny areti-tsaina. Hatreto aloha dia ny eny amin'ny CSU Androva ihany no antoerana afaka hitsaboana izany noho ny ezaka avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy no nahafahana nanao izao tetikasa izao raha ny voalaza. Tona koa zany dia manana programma zany ny ministera fahasalamam-bahoaka izay manome ny fahalalana zany fanamafisam-pahalalana zany ho an'ireo dokotera any amin'ny CSB2 zany amin'ny fandraisana tanana andreo olona marary saina. Efa misy toerana maromaro zany région maromaro moa zany faritra maromaro eto Madagasikara efa nanaovana an'izay. Ny eto Boeny dia isy zany Atsoatsy zany izay efa manao fikarakarana zany ny ministera fahasalamam-bahoaka miara-piarahamonina miaraka amin'izao fotoana amin'ny fametrahana an'izay. Raha ny ofisialy zany dia any amin'ny hôpitaly Androva aloha zany eto Mahajanga aloha zany zao misy andreo psikiatra sy manam-pahaizana maromaro amin'ny fandraisana tanana manokana fa Atsoatsy zany afaka volana vitsivitsy raha be indrindra dia ny CSB2 zany dia afaka koa handray tanana andreo olona marary saina zany. Raha tsy ahivana dia anisany toerana ahitana betsaka ireo
mararisaina ny eto andrenivohitra eny ireo tanora no tena matetika tratran'izy io ary noho ny fidorohana zava-matomelona no tena mampirongatra izany tanjona araka izany ny tsinjovana ireo tanora sy olona tratra ny areti-tsaina mba ho voafe ka tsy hitarany io aretina io izay mahakasika an'iny fa misy ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity ho arantsika vetivety. Villa allouée 6 Bourfi avec 3 chambres, 3 toilettes, un living, eau forage et électricité, une grande cour. Si l'offre vous intéresse, veuillez contacter directement le 034 69 682 69. Izay ny amin'iny fanoizatsika ny fotoana eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana miamitombo ankehitriny ny tsy fanarandalana hita ataon'ireo fitaovam-pitaterana sasansasany eto taptanana ny Mahajanga ka miteraka ny loza mpifamoivoizana isany hita matetika amin'izany ireo fitaovam-pitaterana bajaj sy ny moto misy araka izany ny fanentanana izay ataony tompon'andraikitra misana ny filaminana eto taptanana ny Mahajanga mba samy jereny rehetra ary arovana amin'ny loza izay mety iseho tampoka fanampanazavana iarantsika amin'ny Judith Rakotovao. Olona 5 no namony ainy no ny lozam-pifamoivoizana teto atapy-tanàna ny Mahajanga raha nitatitra avy any anivon'ny polisy pirenena tato anatiny 3 herinandro. Ankoatr'ireo ny tombo ny loza ateraky ny tsy fanarahana ny lalàna ny feny fifamoivoizana. Ny kabetsaka amin'io zany dia ny bajaja dia ny moto. Eo ihany koa moa amin'ilay hoe accident corporel izay naratsan'olona ny fiara zany no misy zany dia anisan'ny antony mahatonga an'izany voalohany dia ny tsy fanarahantsika mihitsy ny tsy fanarahan'ny mpampiasa lalana ny lalàna mifeny fifamoivoizana zany dia hita maso zany na itsika rehetrarehetra mandalo amin'ny lalana iny dia manao izay tiany atao ohatra ny moto ohatra zao ny zavatra hitako manao dépassement droite ny moto taiza moa amin'ny lalàna ny fifamoivoizana zany moto zany manao dépassement droite rehefa isongona tomobile nao na moto mitovy aminao dia tsy maintsy any amin'ny agosy foana zay ny lalàna misy eto Madagasikara fa dia manao ny daniny kibony le mpitondra moto dia inona moa mampalahelo ny afarany fahafatesana faratrana favoazana tsy fanarahana ny lalàna mifeny fifamoivoizana tsy fisihan'ny fanaraha-maso ny fitaovam-pitaterana ampiasaina tsy ara-dalàna ny taratasy tsy fifehezana ny fitondrana ny fitaovam-pitaterana ny fandehanana mafy sy ny fisotrotoka rehefa mitondra fiara na fitaovam-pitaterana hafa ireo rehetra ireo no tena mahatonga ny loza eto amintsika ho iantrano ny avy ao anivon'ny polisy pirenena. Tsy ilaina akory mandeha mafy raha eto amin'ny ville satria misy lalàna koa mifeny io zany fandehanana mafy zany eto amin'ny ville ka tokony samy mitandrina antsika satria ny fiainana dia tokana ihany ny aina dia tokana laha tokana ny aina ka tokony hitandrina antsika ka aza miandry mpitandro ny filaminana antsika vao anara-dalàna aza miandry velokobay lava vao anara-dalàna fa mifototra any amintsika ihany tsy fanaran-dalàna io dia zany teneniko zany hoe fahafatesan'olona na anao mivantana maty sanatriany zany na anao zay tsy manaraka an'izay zavatra voalaza teo rehetrarehetra zay mety afatolona ary misy mifepetra raisin'ny mpitondra fanjakana na ny mpitandro ny filaminana zany na ny fitsarana tatoato zao zay olona rehetra nafatolona ireo teneniko hoe accident mortel reo dia sy maintsy ny tanana ponja vonjy maika daholo aloha. Raha tsy hatrany ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana ka ilana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay fa tsy miandry mpitandro filaminana irery ihany. Hoajantsika mahakasika an'izay fanoizatsika ny fotoana ankamaroan'ireo zaza izay tezaina ao amin'ny CDF na ny sampandrarairay mandray ireo zaza hiara-ny herisetra dia herisetra ara-nofo avokoa no matetika mahazo ireo zaza ireo araka ny fanadihadiana nataony Anise Rasmandimby teny antoerana ny CDF moa dia eny amin'ny Mangarivitra ao anatin'ny fefy misy ny foibeparitry ny mponina no ahitana azy fanampanazavana. Miisa 420 mianaday ireo ankizy izay tezaina ato amin'ny ivitoerana misahana ny fiarovana ireo ankizy sy ny vehivavy ary mandray antanana ireo ankizy tratry ny herisetra na ilay antsoina hoe CDF Mangarivitra amin'izao fotoana izao. Amin'izy 420 mianaday ireo
dia ny ankizy tratry ny fanararotana aranofo eny anivon'ny fiarahamonina no tena betsaka miditra eto amin'ity toerana ity raha ny fanazavany tompona andraikitra. Ankoatra io misy ihany koa ny tranga hafa izay sedrany ireo zaza ireo eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Isany hoe ndraindray misy isan'andro ndraindray isaky ny 2 andro dia tsara marina ihany koa nefa mikasika an'izay fa hoe ny ankizy ireo zany a araky ny voalaza misy miditra ohatra ny androany dia mety mivoaka izy afaka 3 andro na 4 andro arakaraky le toe-zava-misy mahazo an'le ankizy. Mais ohatra nareo zany mikasika an'izay le fivoahan'le ankizy ohatra hoe reny ankizy ataontsika hoe alaza misy hoe manaovana fampilazana fitadiavana ankizy any amin'ny any manjera maro samihafa reny a zany hoe le ankizy very reny zany ohatra hoe miditra eto izy androany a atao mandeha le fampilazana ny alalany manjery dia anapitsina raha afaka apitsiny zany dia efa miala indray izy zany amin'ny kapo. Zay zany le hoe miditra sy mivoaka zany zareo tena marina fa misara lesa ohatra ny jerevana zany a dia ataontsika hoe isaky ny 2 andro zany a dia azo misy ankizy foana miditra ato amin'ny centre d'accueil. Miovaova ny tarehimarika raha ny zava-misy eto amin'ny CDEF amin'ireo ankizy izay tezaina eto amin'ny ity toerana ity. Isaka ny 2 andro tsy maintsy misy hatrany ireo zaza tratry ny olana eny anivon'ny fiarahamonina tafiditra ato amin'izany fitoerana izany raha ny fanazavana. Ny olana sedraina angamba aloha dia ny fahatarana le famatsiana arabola entina ampiodinana sy andraisana tanana le ankizy satria araka izany moa zany ny UNICEF no anisan'ny mpamatsy vola lehibe zany mampiodina le centre famatsim-bola izay natao karakarana ny sakafon'le ankizy natao ihany koa zany andraisana tanana andreo ankizy ireo raha ohatra ka misy ny hoe le ankizy rivoarisetra raha volazako teo ohatra misy ny ankizy hoe tokony mila fitsaboana dia andraisana tanana ihany koa zany izy amin'izay lafin'izay dia indraindray izy io misy fahatarana kely ihany dia amin'izay fotoan'izay zany totsy fahasarana ihany zay indrindra amin'ny fandraisana tanana amin'ny resaka lafiny ara-pitsaboana na ny lafiny ara-tsakafo fa na izany na tsy zany izay moa zany amin'ny hoe ONG anay zany dia tsy nonona amin'izay le hoe mpamatsy vola tokana zay ihany fa misy ihany koa mpamatsy vola hafa ihany koa ankoatra le UNICEF izay nisany tena hoe lehibe dia lehibe ary isorana azy manokana. Na izany anefa dia misedra olana ihany koa ity fitoerana ity hoy ny mpandrindra eto an-toerana. Nibetsaka amin'ireo zany zao satria efa misy ankizy efa mataonany misy efa hatrany amin'ny 6 taonany efa mipetrahany tato dia amin'ny ankapobeny zany aloha dia le fanararotana aranofo zany tena betsaka ny mahazo an'le ankizy. Dia manaraka izay zany ilay voalazako teo hoe le asatrano le ankizy manao asatrano reny zany ohatrany hoe voarokan'le olo-mpampiasa izy nefa lavitra fianakaviana dia voatery tsy maintsy raisina tanana koa zany mandrapahavitany izay fikarakana rehetra momba azy zany alohan'ny hamerenana azy eo anivon'ny fianakaviana izay nevieny. Nanomboka tamin'ny taona 2000 no nijoroany CDEF teto Mahajanga. Mbola mijoro izany mandraka ankehitriny. Ary efa misy ihany koa ny mpiara-miombonantoka izay miara-miasa amin'ity ivitoerana ity amin'ny fikarakarana an'ireo ankizy izay tratry ny herisetra ireo amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka misy ny trangana herisetra eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika azo atao tsara noho izany ny manatona eto amin'ity toerana ity mampafantatra ny zava-misy. Izay ny amin'iny fa hoany amin'ny farisy melaka itsika amin'ity vaovao manaraka ity. Nisy hoana fanafian Jolay indray tao amin'ny renivohitry ny farisy melaka ka misy ny fanampim-baovao nampita ny mpanao gazety namana avy any an-toerana. Tatery ny sitraka Rarinjatovo. Miakatra an-tanàna ny dahalo ao amin'ny distrikta ny Maintirano ao anatin'ny faritry melaky tsy mijanona amin'ny fangalarana omby eny ambanivohitra ireo dahalo ireo na ny fanendahana sy ny fandrombandra fotsiny ihany fa miditra ankeriny ao an-trano amin'ny andro atoandro mihitsy izy ireo. Ny farany herinandro teo dia tokantrano roa samihafa no niarana izay fidirana ankeriny izay dia ny tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Marotoka sy tao Antsirasira. Maro araka izany ireo olona naratra vokatra izay. Efa misy dia roa amby folo latsaka olo avy ambadiky tonga dia niditra misy mpanafika zany tonga dia niditra boketina ambokerina trano dia tonga dia nangalatra tao mitoka tao ny avitra izy tenin'olona tao hatramin'ny kavy tegny antsofiny madama nadraindreo aby. Ny fitaovana nampiasaindreo dia misy mesobe izay dia misy karazany koro zava-nisy zany reo bakagny 2h du matin nandefasandreo ny andro zay zandroko hoe voalohany reo bakagny zany dia rehetra natakendreo mikaiky hoe sao taitsy amin'izay ny roro bakao da mikoanteko reo
ny azy misy olo fito lahy dia zao ny boky nanao no anteko fa iny azo ny ala raha olo ny avy eny dia rahita namatsika eny dia mbo ny ala teo mbo ny ala ignaiko raha mamango zao mitope fa fisarombako an'izany to amizay ny vinambo aloha loko ato dia eo amizay reo nambarandreo avono iny nambaran'le faday areo kanganareo la tsy maty satria napelatsindreo nanao zao torsandreo dia mifagnakaiky eo tsika ny hain'le bandy la tsika vatany misy vototsy la olo la mbovely tsy maintsy hita avao tsika hoe nambarandreo aloha vono ny alinaiko teo zay tsy navatana atreto aloha dia mbola tsy misy tratra ireo olon-dratsy ireo efa nisy kosa nefa ny fitarainana izay efa nataony ireto lasibatra ireto ateny anivo ny mpitandro ny filaminana ka efa manao ny asana izy ireo amin'izao fotoana izao izay ny asany tsy fandrim-pahalemananseo tany amin'ny distrika ny maintrano renivohitry ny faritry melaky iny fa mialohany an'izantsika ny fotoana dia andeha verina amintsika ny filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. Villa allouée 6 Bourfi avec 3 chambres, 3 toilettes, un living, eau forage et électricité, une grande cour. Si l'offre vous intéresse, veuillez contacter directement le 034 69 682 69. Filazana manjo Jehova no mpiandry tsy mananjava mahory salamo fatelo ambroapolo andino voalohany amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo havana namana sy tapaka rehetra fa niava malalanay andria tsara lampiniaina Adolin dia natsony ray ody any aminy teo amin'ny fahaefatra ambroapolo taonana hoy ny ray aman-dreny andria tsara Adrien Raymond sy razanandrafara Olivine ny ray tapo aminy andria tsara Nirina Olivier sy ny vady amanjanana andria tsara Tantelo Olivia sy ny vady amanjanana Tsirpanay Marina ny ray tapo amin'ny rainy sy ny vady amanjanana eto Majenga any Ambatolampy sy any amin'ny Dego ny ray tapo amin'ny reniny sy ny vady amanjanana any Antananarivo sy Ambatolampy ny havana rehetra ny razana dia hiala ao an-trano ny Antsararano ambony eo amin'ny Tasa ny talata fahatelo amby folo novambra amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro ary hoentina any Ambatolampy ankododina ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ny izay tsy tratrandro fa noho ny afenondrano be loatra sotra tompoko izay makasika nyreny filazana ireny fa averina amintsika eo ihany moa izay rehetra izay fa noho izantsika ny fotoana dia andeha omenanao ny vaovao misongadina gazety izay voaray teto amin'ny RTN tamin'ity andro ny talata ity. Ny gazety Inona no vaovao no anokafantsika ny vaovao misongadina gazety anio fandraisana volabe tamin'ny kandida Andry Rajoelina fanosoram-potaka ary tory ny ampanjaka voka-pividianana vonjomaika avoaka ny CNI mampiayay ny vahoaka mpifidy no teteziny afo ny tao Antananarivo ny rehetra ny orinasa Filatex trano ray afako ny may tetsy anala mahitsy. Ny gazety Ako ny Madagasikara kosa dia mitatitra trano ny ako ny fividianana filopirenena teto amintsika voka-pividianana CNI misy afenina ny isaky ny birao-pividianana feno rivobe telo lahy nalanan-keriny dalo ray maty voatifitra asa fanaovan-gazety potiky ny tontolo politika. Ny gazety tsika manaraka dia ny La Dépêche de Madagasikara matahotra ny fampitahana atao amin'ireo PV rehetra ny CNI eo amin'ny famoana ny voka-pividianana Andranomena fangalarana vola mitentina 10 alina ariary no nampigadra ilay mpianatry ny lycée. Ny gazety Les Citoyens kosa dia mitatitra trano ny kolokolo sy ny fividianam-bato natao nandritra ny fividianana filopirenena iny. Corruption, achat des votes, appelle la disqualification des candidats. L'Express de Madagascar manasongadina ny tontolo ny baolina kitra eto Madagascar. Football, un comité de normalisation remplace la FMF. Fantatra ihany koa fa amin'ny faefatra amby 20 volana novambra ho avy izao no anatanterana ny fividianana izay mety ho filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Ny gazety Taratra dia mitatitra ny vokatra eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana miaramila mpanao fanafiana votsotra ilay sergent ny doboka amponja ny ambany grady sambaina Antsirabe ny rarakompana ny avandra simba ny fambolena commune tsara tanàna voasambotra ireo mpianaka atidoany ilay fakanan-keriny. Ny gazety Tia Tandrazana dia mbola manasongadina trano
ny ako ny fividianana filiprenena teto amintsika kandida marika Ravalomanana mitarika amin'ny retoerana be mpifidy afobe teny amin'ny filatex misy ambadika politika mametra-panontaniana ny gazety fédération malagasy ny baolina kitra anendreny ny FIFA comité de normalisation avy ekipa ny marika Ravalomanana tsy afapo amin'ny fomba fiasa ny CNI ny amaranantsika azy dia ny gazety trihatra komity manoana ny marika Ravalomanana tsy itokisana ny CNI ny rehetra ny orinasa OCM Filatex sy ny Mont Cristo Analamahitsy fifidianana filiprenena tsy azo idivirana ny deuxième tour. Izany amin'iny fa iverina kely amin'ny vaovao avy any anivon'ny fonjabeny Mahajanga itsika. Misy amin'ireo voafonja eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no isan'ny nanala ny fanadinana baccalauréat sy ny fanadinana BEPC farany teo iny. Raha nisy ny fanaraha-maso sy ny fanadidinana natao taorian'ny fivalian'ny voka-panadinana dia isan'ny afaka soamantsara ireto voafonja izay nanala ny fanadinana ireto. Nanaraka akaiky ny zava-nisy anise Rasmandimby. Afa-panadinana baccalauréat avokoa ireo voafonja telo nanala ny fanadinana ara-panjakana teto amin'ity fonja ny Mahajanga ity. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny réinsertion sociale eto amin'ny fonja ny Marifoto. Ho an'ilay nanala ny fanadinana ara-panjakana BEPC kosa telo no isan'ireo voafonja ireo. Ny iray tamin'izy ireo ihany no afaka fanadinana BEPC raha ny fanazavana trany. Eto amin'ny fonja be Mahajanga aloha zany dia mahatratra enina ny isan'ny voafonja naka fanadinana. Telo amin'izy ireo niatrika ny fanadinana BEPC ary telo ihany koa niatrika ny fanadinana baccalauréat. Nisy olona manokana dia ianareo avao amin'ny eny amanjery aloha tsy ny hafahafa nanatona taty satria tsara tokoa ny ampahafantarina ny vahoaka Mahajanga hoe manahoana moa ny fitazaina sy ny fanabeazana teny voafonja indrindra ho an'ireo voafonja izay mbola manana fandriana ny hianatra. Misy service manokana moa aty amin'ny fonja mian'izay sy mijery manokana an'ireo zaza izay manam-pandriana ny hianatra ireo. Mahakasika ny voka-panadinana dia azo ambara fa tsara amin'ny ankapobeny satria teo amin'ny ireo naka ny fanadinana baccalauréat dia ny résultatsika aloha hatreto 100%. Hatramin'izay zany dia mbola voatazony fonja foana io 100% io. Misy zany le hoe ezaka lehibe atao amin'ireo voafonja ireo izay ny service social no miandraikitra an'izay ataony voafonja. Ho an'le mpiadina izay naka ny teo amin'ny BEPC kosa dia 33% voka-panadinana telo no mpiadina tamin'izany ray no afaka. Mitondra fanazavana ny solotenan'ireo voafonja izay nanala ny fanadinana ara-panjakana BEPC. Nisy ny taranja somary nanahirakirana ihany nandritra n'izany fanadinana izany. Nisafidy ny option B ity voafonja ity. Le examen atao zany vita tsara ary namokatra fa afaka zany zao ka BEPC. Fihetsem-po tamin'izay fahafahana zay dia falasahirana satria tena moa zany agnatin'ity raha ity efa nafaka examen dia falasahirana amin'izay dia mafy be zany raha ity fa nefa tena moa zany nafaka examen dia isan'ny falasahirana dia zany nangala BEPC option B fa ny matière nampanirana zany science sy français mbola pozika fa izy zany somary nasahirana fa mbola tafa zany le examen. Nisy olotena ray amin'ireo voafonja nanala ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat. Nisafidy ny série A2 ny tenany nandritra ny fanadinana raha ny fanazavany. Fiatrena moa zany dia manano sarotra ihany satria tato anatin'ny aizina nahitana le vokatsoa tsara sahalan'izao zany. Afaka zany zazoka mananatra antsika any ivelany tokotany any fa mafy zala ny fiainana amin'ity toerana ity fa endre tsara izay fotsiny. Nahirana matematika dia aveo science la série A2. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny réinsertion sociale eto amin'ny fonja ny Mahajanga mitoyatrany ny fanabeazana izay atao amin'ireo voafonja ireo fa mbola tsy afaka manohy ny fianarana
tahaka ireo mpianatra rehetra afampanadinana ireto voafonja ireto amin'izao fotoana ny fanizan'ny fianarana aloha hatreto mbola tonga amin'ny fitenena hoe reste à savoir ny fanabiazana aloha dia misy hatrany fa ny resaka hoe tena fanizana hoe tokony formation universitaire no tokony toizana ohatra zay zany hatreto mbola tsy anana fonja zay notion mahakasika an'izay fa io moa izy hatreto mbola prévenu mbola tsy afaka mivoaka ny fonja ny fitsarana ny tompoteny farany dia hatreto aloha zany dia zay fanandrify fampianarana sy fanabiazana fanandrify amin'izay mety filana zany no afaka ataon'ny fonja marina fa mbola samy voatazona ato amin'ny fonjany mahajanga avokoa ireo voafonja enina ireo na ny nanala ny fanadinana baccalauréat izany na ireo izay nanala ny fanadinana BEPC mbola tsy ary nandalo fitsarana izy ireo fa mbola nitazomina vonjomaika eto amin'ny fonjany mahajanga ny fitsarana ihany moa no tompoteny farany amin'ity raharaha ity izay ny amin'iny fa nozatsika ny fotoana dia misy ny teny fisaorana voaray tamin'ity atoandro ity mahakasika ny antsoavo sy fifanomezan-tanana natao teto amin'ny radio telenakay tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao andro vitsivitsy lasa izay hoarantsika ary zany teny fisaorana zany nindaotsy ny fahafatesana ny faharoapolo ny volana oktobra taona 2024 lasa teo itsy rempianakaviana iray vao 20 taona monja avy ao amin'ny fokotany ny Tanambosotema raha ny fanazavana azo avy amin'ny fianakaviana dia noho ny erisetra nahazo azy no nahatonga izao fahafatesana izao efa tamin'ny fahaenina ny volana oktobra taona 2024 izy no efa nentina tany Androva noho ny aratra nahazo azy efa nisy araka izany ny fanaovana antsoavo teto anivo ny radio telenaka nataony Rieny Tsiresy ny tady fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ka mitondra ny teny fisaorana ny fianakaviana ankehitriny sotrapetraka nareo RTN zany nandray anay sotrapetraka ataoko satria nandray anay ty tanareo tamin'ny nanaovanay SOS iny dia isotran'ny olona rehetra izay nanamonjy anay zany tamin'ny fanafodiny Tsiresy sotrapetraka ataoko satria na tsy tonga tamin'ny tandrina ary zay dia nahafaly anay zany fanampianareo anay tsy tanteraka tamin'ny tandrina nefa tompoko fa maty Tsiresy 20 taona izy ary nametraka an'ity zaza ty ka misotrapetraka tompoko namela zaza vao 3 volana monja ity rempianakaviana ity ankehitriny ary ny RNB iny no mitaiza io zaza io amin'izao fotoana izao izay ny amin'iny fa ndeha miverina ho arantsika ny filazana izay nalefa tamintsika teo Villa allouée 6 en Bourville avec 3 chambres, 3 toilettes, un living, eau forage et électricité, une grande cour. Si l'offre vous intéresse, veuillez contacter directement le 034 69 682 69. filazana manjo Jehova no mpiandry tsy mananjava mahory salamo fatelo ambroapolo andino voalohany amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka rehetra fa niava malalanay andria tsara lampiniaina Adolin dia natsony ray ody any aminy teo amin'ny fahaefatra ambroapolo taonana hoy ny ray aman-dreny andria tsara Adrien Raymond sy razanandrafara Olivine ny ray tapo aminy andria tsara Nirina Olivier sy ny vady amanjanana andria tsara Tantelo Olivia sy ny vady amanjanana Tsirpanay Marina ny ray tapo amin'ny rainy sy ny vady amanjanana eto Majenga any Ambatolampy sy any amin'ny Dego ny ray tapo amin'ny reniny sy ny vady amanjanana any Antananarivo sy Ambatolampy ny havana rehetra ny razana dia hiala ao an-trano ny Antsararano ambony eo amin'ny Tasa ny talata fahatelo amby 10 novambra amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro ary hoentina any Ambatolampy ankododina ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ny izay tsy tratrantro fa noho ny afenondrano be loatra sotra tompoko izay ny amin'iny fa ho arantsika ny vaovao misongadiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nisy ny fanafiana sy ny fifandonana teo amin'ny tafika israeliana sy ny palestiniana
napoka ny fiaramanidina israeliana ny ivitoerana misy ny televiziona mpanjakana ao amasy ny alina lasa teo na dia teo aza ny fiambenana izay nataon'ireo tafika any an-toerana raha vatanteraka araka izany ny foibe misy fahitelavim-panjakana io niaraka tamin'izay rava ihany koa ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray teo ankaikiny hatreto dia tsy misy ny namoy ny ainy tamin'ny fanafiana izay niseho raha ny fanambarana nataony tompon'andraikitra mahatratra hatrany amin'ny 300 mahery ny bomba izay nalefa ny tafika israeliana 70 tamin'ireo ihany no voasaka ny antimisile tao an-toerana teratany israeliana folo no fantatra fanaratra no ny zavaniseho niverina nahazo vana hatramin'ny andro ny alady lasa teo ny fifandonana misy eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana ka nisy tamin'ireo tafika tamin'ny andaniny rotonto no namoy ny ainy hatreto mbola tsy nahitana fahombiazana ny fampiatona ady izay natao ny filankevi-pilaminana avy anivo ny firenena mikambana raha ny zava-misy hatreto no jereny tapitra ny fotoana ny fampalalam-bavotsaka teto amin'ny radio telenankay tamin'ity andro ny talata fa 17 volana novambra taona 2024 isorana sy ankasana antsika rehetra naraka ny andro sy ny jerehetra ny farany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko lycée privé Armandine tsara mandroso ambony misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal AD misy ihany koa ny seconde spéciale ary ny tolotra manokana ho an'ny classe 6e sy 5e cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bacteille efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD ny fidirana dia ny 12 ny volana novambra izao